izany hoe zava-dehibe amintsika tsirairay avokoa tsy vitany hoe mihaino fotsiny fa mila mankatoa ny tenin'Andriamanitra, mila mankatoa, mila fankatoavana ny tenin'Andriamanitra tsika tsirairay avy. Aiza ho aiza tsika fankatoavana ny tenin'Andriamanitra, fa be da be mihaino tenin'Andriamanitra fa tsisy finoana ao anatiny ary tsy misy fankatoavana ao anatiny. Fa ho antsika tsirairay avy zay tonga eto dia mba hankatoa ilay tenin'Andriamanitra ny isika. Amen. Mba tsy hamita tena fa ny mpiaino manadino dia mamita tena, fa ny mpiaino mankatoa no ankasitrahan'Andriamanitra. Dia hozy hoe sambatra zay miaino ary mankatoa. Iaino tenin'Andriamanitra tsika, iaintsika, andraitsika. Fotoana eto zany a dia zay fandraisana ny tenin'Andriamanitra zay a dia te handray zay vaovao. Iza zao ny sambany vao tonga eto androany, samba mihitsy izy vao tonga eto a, mba ho raisinay amin'ny fifaliana nareo. Be da be tonga soa daholy tompoko, tonga soa daholy. Avy eto Antananarivo, avy eto Tanindrazana daholy, avy eto Antananarivo, avy eto Madagasikara daholy. Misy mantsy iray avy any Koet, avy any Dubai. Avy any France ianao? Nahita le tisy tamin'ny YouTube. Dia isaorana ny tompo zany fa tonga soamantsara avy any France. Dia iza koa no avy aiza? Iza le avy amin'ny Fianaratsoa? Nareo le avy amin'ny Fianaratsoa? Saotran' Jesosy. Tonga soamantsara ihany koa nareo a. Hita ihany le toerana. Tsy dia sarotra hita izy. Tsy dia sarotra hita fa tonga dia andalam-be ohatran'io. Dia faly mandray atsika tsirairay avy. Dia iza no avy aiza ihany koa? Avy eto Antananarivo. Ay va Maurice. Ay dia misy avy Maurice koa ato zany kay. Zafady fa santiona fotsiny leko hoe tsy Dubai teo fa avy Maurice ianao zany zao mandalo eto. Dia ahoana nahafantaranao le tamin'ny YouTube ihany koa. Ianao nahita dia nasainao ny eno izy. Tonga soa nareo, tonga soa dia tompo hikasika atsika tsirairay avy, tsika tsirairay avy zay tonga eto a dia tonga soa daholy a. Mbola afaka miresaka tsika rehefa mifarany amin'ny fotoana, alamina tsara ny fotoana dia afaka mifanakalo, mifampizara. Fa zay le lazaiko hoe manelo-patrana manerana zao tontolo zao le fiteny zaraina. Efa mandeha ve ty anankiray ty? Manelo-patrana manerana zao tontolo zao ny teny a, dia anjarantsika no manararoatra mandray izany teny izany. Fa fotoana faraparany alohan'ny fiverenan'i Jesosy zao dia manaitra izy, mamoa izy mba tsy hatoritoritsika, mba tsy ho varimbarintsika. Dia mila may mandrositsika amin'izany hoe fiandraisana ny tenin'Andriamanitra zany. Eto a toerana fivoriana amin'ny fahatsorana, tsy ao anaty resaka artifisy. Vazaha hoe artifisy, tsy amin'ny resaka hoy Jesosy hoe ny fanjakan'Andriamanitra ozy izy tsy avy misehoseho, tsy tena ho hitanao mivandravandra misehoseho, fa fanjakan'Andriamanitra ozy izy dia aiza? Ao anatinareo tsirairay avy ny fanjakan'Andriamanitra. Zany hoe mila manjaka ao aminao aloha ny tompo, zay ny tena zava-dehibe. Fa raha tsy manjaka ao aminao ny tompo a, ahoana ny anjakany tanteraka eto amin'izao tontolo zao, sy anjakany amin'ny toerany anjakany ao amin'ny fanjakany raha tsy mitoetra ao aminao amin'ny fanjakanao, ao amin'ny fanjakan'i Jesosy aloha ianao. Dia amin'ny fahatsorana ny fiarahantsika eto. Tena zay amin'ny fahatsorana zay a, zay fitarihan'ny fanahy masina. Misy hira amin'ny teny malagasy, misy hira indray ohatra ny teny frantsay foana, misy hira arak'izay fitarihan'ny tompo eo. Tsisy protocole be zany eto. Tsisy protocole be fa zay hitarihan'ny fanahy masina amin'le fotoana iny anombohan'ny fotoana iny a, dia manaiky tsika, miantoraka tsika, dia amin'izay fomba hitenenan'ny fanahy, amin'izay fomba hitarihan'ny fanahy ao anatin'le fotoana ray manontolo, ao anatin'ny fahatsorana ozy a. Dia averiko ihany hoe tsy hitaonantsika hoe ho janona eto sy araka eto foana. Sady raha teo koa amin'ny volana marsa tsisy fotoana tsony eto. Fa tsika tsirairay avy alalan'i Jesosy dia andeha any amin'izay anirahan'i Jesosy antsika any. Zay ny tena zava-dehibe. Tena hoe Jesosy miforona ao anatsika ary mahalala an'i Jesosy tsika. Fa tsika tsy hamorona anara-piangonana, tsika tsy mamorona anarana tokom-pivavahana, tsika tsy manorona rafitra sy fombafomba sy hampalaza tsika, fa ny hampalaza an'i Jesosy no ataontsika. Amen. Ny hafantaran'ny olona an'i Jesosy ny ataontsika. Ary ianao nefa tian'i Jesosy hafantatra azy, mba afa-pafantatra an'i Jesosy indray a amin'ny hafa ianao. Dia mandeha ny tontolo eny ianao. Satria Jesosy tsy nijanona teto foana teto tany, zay.
ny olona tsy nafoy an' jesosy satria tsara be ny mofo dimy sy ny azandrano roa sy zay rehetrarehetra fanampony teo fa jesosy ny teny hoe mahatsara anareo ny fialako, mahatsara anareo ny fialako, raha tsy handeha azy izy dia tsy ho avy aminareo ny mpananatra fa rehefa ho avy ny mpananatra lay fanamasina dia io no hitarika anareo amin'ny marina rehetra. Tsy ilazany momba azy izy fa ilazany momba zavatra nampahafantariny ny teneniko anareo dia ampatsiarovany anareo ny zavatra ho avy ary a ampahafantariny anareo. Dia ny tena zava-dehibe ho an'ny tsirairay avy fiangonan'i Jesosy dia le fahaleovantena, le fiankinana ao amin'i Jesosy, le fianteherana ao amin'i Jesosy. Satria raha resitsika ohatra ny avy amin'ny Maorisy tsy afaka andeha aty isaka-lahady hoe hiainga avy amin'ny Maorisy dia akaty. Ny avy amin'ny Fianaratsoa tsy afaka avy amin'ny Fianaratsoa dia hiakatra aty isaky ny alahady. Dikan'izay le fanahy masina ao anatinao isan'andro, isaky ny fotoana rehetra apetraky ny tompo ao anatinao, mitarika anao iny ho amin'ny marina rehetra. Ary iny manoro anao zay alehanao. Dia ny eto zay le lazaina antsika zay hoe rehefa misy fotoana sain'ny tompo tonga eto dia miara-miaino, miara-mianatra ten'Andriamanitra. Fa ny fikirantsika dia Jesosy Kristy. Ny iraiketantsika dia le voaloboka. Iza le voaloboka? Jesosy Kristy. Ary zay rehetra miray aminy dia mamobe. Mety be ny ady sy ny fitsapahana mahazo anao, fa zay le hoe rantsan-dratsanana. Satria ozy izy hoe zay rehetra mifandray amiko dia rantsanina izy. Dia rehefa rantsanana zany jerevy ny voaloboka rehefa rantsanina amin'ny sécateur, tsy akitsitsitsy zany fa tsy maintsy tapahana zay tokony tapahana. Rehefa miditra ao amin'i Jesosy ny olona tsirairay avy dia indraindray be da be le rantsana manelingelina fotsiny. Dia misy zavatra endahan'i Jesosy aminao, misy zavatra esorin'i Jesosy aminao, toe-tsaina, toe-po, toe-panahy, fomba fanao, toerana le, namana sy ny sisa. Misy fandratsanana ao mba tian'i Jesosy ianao hamoa bebebe koa ho azy, hamoa tsara ho azy. Dia misy fanamboarana ataon'i Jesosy ao. Zay nahatonga Jesosy ny teny hoe zay rehetra tsy nambolen'ny tanandraiko dia hongotana. Satria nahatonga Jesosy ny teny iny tamin'izany fotoana dia nitory Jesosy, laza ny fahamarinan'i Jesosy. Dia ozy ny mpianatra hoe Jesosy tafotoana angely le olona amin'ilay zavatra teneninao. Tafotoana reo olona rehetrarehetra dia ozy Jesosy hoe zay rehetra tsy nambolen'ny tanandraiko dia hongotana. Ny antsoina ny ten'Andriamanitra dia antsoina hoe sabatra. Ny antsoina ny ten'Andriamanitra dia antsoina hoe afo. Ny antsoina ny ten'Andriamanitra dia antsoina hoe kanota. Inona ny asan'izany sabatra zany? Manampitamby, mandrotsorotsy, bangy volo. Ny asan'izany sabatra zany dia manapaka. Toy hoe velona sy mahirana ny ten'Andriamanitra, maranitra mihoatra noho ny sabatra roa lela. Rehefa miditra aminao ny ten'Andriamanitra io dia manapaka zay rehetrarehetra tsy sitrapon'Andriamanitra aminao. Miasa zany ny tompo. Dia mety harary anao amin'ny maha-olombelona, harary anao amin'ny maharanofo anao zay zavatra lazaina sy toriany tian'ny tompo omena anao. Fa ozy Davidy zay hoe soa ihany aho izy fa nampahoriana mba hitako ny lalanao. Dia omen'ny tompo ny tenin'Andriamanitra tsika tsirairay avy, andratsanana sy anamboarana antsika. Ny kanoto zany koa, voavelon'ny kanoto zany tsy mora. Fa zay ny ten'Andriamanitra hoe tsy taka ny kanota va ny teniko, tsy taka ny afo va ny teniko. Ny afo mandoro, ny afo manadio. Dia ny teny rehetrarehetra zay omena antsika alefa amintsika dia manamboatra, mamolavola, manefy, manotantonta, fa tsy mahafaty fa manome fiainana. Zao izy hoe fa teny zay lazaiko anareo dia fanasy fiainana. Amen. Andaontsika andray tenin'Andriamanitra androany inona indray no tenenin'i Jesosy amintsika. Zay manatsofana ho ety miaino aoka izy hiaino zay lazain'ny fanahy ny fiangonana. Na izao na ianao dia miaino tenin'Andriamanitra tsika. Ho tarihiny fanahy tsika, ho azavain'ny tompontsika. Ao amin'ny Petera, zay ny teny ho raisitsika. Misy fotoana
nyzarana teto vao nanombonomboka ny taona zay dia ndresahana tamintsika hoe zao fotoana zao meratsy zao vaninandro zao meratsy ary eratsy foana satria efa me manda an Jesosy ny fanjakana, me manda an Jesosy ny olona, me ratsy mihitsy ny olona dia tsy tsara mihitsy io, ary io me ratsy io a me akaiky ny fiverenan Jesosy, efa akaiky Jesosy. Dia tao anatin'izay fitoriana izay tsika nitenenina tamintsika hoe aza variana eto amin'ity fiainana ity tsony ianao, aza variana amin'izao fiainana zao ianao, aza manaiky variana amin'ny zavatry ny tany, amin'ny asa aman-draharaha, amin'ny fitadiavana, amin'ny resaka ara materiel sy ny maro samihafa, fa mandalo daholo zao rehetrarehetra zao, fa ataovy zay avononanao hiara-hiakatra rehefa tonga eny amin'ny raha lanitra Jesosy. Dia zay ny zavatra nitoriana atao anatin'izay fotoana zay, hoe ataovy ambany zavatra daholo ny zavatra rehetrarehetra fa Jesosy no ataovy ambony indrindra. Avy eo nisy fitoriana indray tao aoriana hoe rehefa ohatra araka miandry ny fiverenan Jesosy dia inona ny toe-panahy tokony ananana, inona no toetra tokony ananana, manahoana tsika tsirairay avy eo am-piandrasana an Jesosy. Dia zavatra petraka tamin'izay dia hoe ataovy tsara foana ny asanao, ataovy tsara foana ny andraikitrao, ataovy tsara foana zay napetraka ho ataonao hoe eto tany fa aza ataoko totoa ary mazotoa amin'ny asa, na asa fanompony io na asa isan'andro. Dia napetraka ihany koa hoe tena manana fahalalana tsara an Jesosy, fa ny fahalalana tsara an Jesosy natonga anao tsy ho voafitaka, ny atonga anao ho tafahorina tsara. Dia manarak'izay ity fampianarana anao an'ity dia zao ihany koa hoe ny zava-dehibe koa, raha te ho isan'ny akarina ianao miaraka amin'i Jesosy, te ho isan'ny raisiny ianao rehefa ho avy any amin'ny rao lanitra Jesosy, ary raha ohatra ianao ka te ho isan'ny hoe mpanompo mahatoky, tsy ho lavo, dia ny zavatra petraky ny tompo anankiray aminao androany dia zao: mila manana fahononan-tena ianao, fahononan-tena, fahononan-tena. Fa be da be ny tsy manana fahononan-tena, ary rehefa tsy manana fahononan-tena dia maninona? Lasa mihoatra noho izay tokony ho izy. Ohatra hoe tsy mahono tena amin'ny sakafo, tsy mahono tena amin'ny sakafo zany dia mihoatra noho izay tokony hohanina no hohaninao. Tsy mahono tena amin'ny resaka asa dia miasa mihoatra noho ny fotoana izay tokony hiasana. Tsy mahono tena amin'ny resaka inona koa ohatra maro, fa ny tiany tompo apetraka amintsika dia zay hoe fahononan-tena. Onony, mahalala onony, miainao anatin'ny onony, apetraka izany ho an'ny tsirairay avy. Ary ny zavatra tena napetraka tamintsika ihany koa tamin'ny fitoriana izay natao dia hoe ny miaraka amin'i Jesosy dia ny antsoin'i Jesosy antsika, ny tadiavin'i Jesosy antsika dia mpianatra, fa tsy hoe kristianina. Fa ny kristianina manala baraka an'i Jesosy ny ankamaroany. Ny kristianina anarana fotsiny. Kristianina manaraka ny fomba zao tontolo zao, ary ny teny hoe kristianina dia petaka anarana zay namena ny olona zay nanaraka an'i Jesosy tamin'izany fotoana. Surnom natao tamin'izay olona nanaraka an'i Jesosy zany, fa Jesosy tsy namorona an'izany mihitsy hoe ataoko hoe kristianina nareo, azonareo? Fa surnom zany, fa le tena lazain'i Jesosy dia mpianatra. Avero kely matso an'izay tsy teo. Eo anaty baiboly ianao impiry ianao mahita teny hoe kristiana ao anaty baiboly? Anankiroa na telo, zay fotsiny ao anaty baiboly, anankiroa na telo. Fa ny mpianatra vakio anaty baiboly, impiry ianao mahita hoe mpianatra? Imbe da be. Fa mpianatra ny tadiavin'i Jesosy, fa tsy anarana hoe kristianina, anarany fotsiny. Lasa nitaka ny fiangonana Sardisy hoe manana anarana ho velona ianao, kanjo ianao maty ihany. Fa le mpianatra zany manaraka an'izay sitrapon'Andriamanitra, manaraka izay tenin'Andriamanitra, mianatra hitovy amin'i Jesosy Kristy. Dia tsika tsy hitovy amin'olona ny tadiavintsika, tsy hitovy amin'ny ranona na hitovy amin'ny ranona, fa ny hitovy amin'i Jesosy ny tadiavintsika. Hitovy amin'i Jesosy ny tadiavintsika. Dia atao vakiantsika ny Petera misy tenin'Andriamanitra maromaro ho vakiantsika. Ampianarana tompo antsika ny amin'izany hoe mahono tena zany. Petera voalohany toko 5 andininy 9.
Petera voalohany a toko fadimy ny andininy fahavalo dia zao no voasoratra ao mahonona tena miambena fa ny devoly fahavalonareo mandehandeha tahaka ny liona mierona mitady izay arapany toero izy ka miorena tsara amin'ny finoany ianareo satria fantatrareo fa izany fahoriana izany dia manjony rahalahanareo rehetra eran'izao tontolo izao. Amen. Afatra faraparany napetraky Petera ho an'ny fiangonana ho an'ny vahoaka izay nandroatany ity teny ity. Ary everiko foana hoe rehefa ny zavatra soratana zay any faraparany izy no tena soratana dia tianao voaray tsara zay. Tianao voaray tsara zay ary tiana hipaka ny afatra. Dia ho Petera hoe mahonona tena, miambena, mivavaha satria ny fahavalonareo dia izy ny devoly mandehandeha tahaka ny liona mierona mitady izay arapany. Raha vao tsisy fahonona tena ao amintsika dia tsy miasa ny fanahy. Raha vao tafahoatra zany ny zavatra atao anankiray, raha vao be loatra ny zavatra atao anankiray dia tsy miasa ny fanahy. Ten'Andriamanitra koa milaza ao Petera ao dia hoy Petera hoe atompotra ny farany zavatra rehetra. Koa endreo izy mahonona tena ho amin'ny fivavahana. Ndao raisitsika ihany koa izay teny zay. Petera voalohany toko fahaefatra andininy fahafito. Petera voalohany toko fahaefatra andininy fahafito. Fa antombotra ny farany zavatra rehetra koa endre ka mahonona tena ho amin'ny fivavahana. Antombotra ny farany zavatra rehetra endre mahonona tena amin'ny fivavahana. Apetraka amintsika tsirairay avy zany teny zany. Misy fahononana ve ianao amin'ny zavatra rehetra? Mahay miaina amin'ny antonony ve? Ny fahotana miopapany eto Madagasikara io sy eto amin'izao tontolo izao io dia tsy fahaizana miaina moniny. Satria manana fiara ray, mbola mitady fiara ray fanampiny. Mahazo fiara ray fanampiny, mbola mitady fiara ray fanampiny ray. Mahazo tany sahala amin'izao, mbola mitady fanampiny atsy. Zany hoe ao anatin'ny olona ao dia misy an'izay tsy fahononana izay. Ny olona zany vao teraka misy ara-boajanahary dia miaina amin'ny hoe mitady ary mitady ahazo foana. Fa tsy misy fiainana ao anatin'ny fiainana malala ny onony. Raha vao mihoatra zany izy zay dia misy zavatra efa tsy ilainao. Efa misy zavatra tsy tena diadavina intsony ao. Fa misy zavatra mihoatra dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe fanarana-po amin'ny ratsy zany. Dia rehefa misy tsy fahononana dia misy tsy fitiavan-tena, misy tsy fiheverana ny hafa. Dia tsy ao amin'ny rafitra napetraka Jesosy zany. Satria ny rafitra napetraka Jesosy dia zao mihevera ny hafa, tiavo ny hafa, karakarao ny hafa. Raha ianao nefa tsy mahalala onony dia mivangongo eo aminao daholo izay zavatra rehetrarehetra. Dia ny hafa avy eo tazana fotsiny. Ary zay ny fahoriana misy satria ny akamaroan'ny olona dia ao anatin'ny fitiavan-tena, ao anatin'ny tikely, ao anatin'ny enazy ihany, ny enahy. Fa tsy mahay miaina amin'ny hoe eto sahaza. Zay ngamba zany afaka itenenako azy hoe ny sahaza. Ahoana hoy Jesosy rehefa anampianatra ny vavaka? Omeo anay rovina anio. Omeo anay anio ny hanina sahaza ho anay. Ny hanina sahaza ho anay. Ny Jesosy ny verbe an Jesosy dia aujourd'hui, présent. Le fiainanao amin'izao fotoana zay tena hoe ataovy tena eo amin'ny fanatrehan'ny tompo. Fahazamanany amin'ny ampitso. Noho ny fanahinany amin'ny ampitso dia lasa mandeha amin'ny nofo. Rehefa mandeha amin'ny nofo dia tsy eo intsony ny fanahy. Ary rehefa tsy mandeha araka ny fanahy dia mandeha araka ny nofo. Ary rehefa mandeha araka ny nofo zay tsy mijery ny hafa, tsy mitady ny sitrapon'Andriamanitra, tsy manana fahononana, fa lasa misy fitiavan-tena, lasa misy fandrobana. Zay mihitsy ary ny eto Madagasikara. Satria tsy mijery ny hafa intsony.
fa lasa misy fandrobana, misy tsy fahononana, fa angorona maritra dia aka. Halleloja. Aiza ho aiza ny misy asy anao, fa raisina amin'ny akapobeany zany rehetrarehetra zany. Ny mpanjanaka sy ny fiainan'ny olona tany aloha dia misy an'izay tsy fahononana zay. Ny frantsay zao raha jerenao io France io ny tanàna io faritra io, n'olona tsy fahononana, tanàna efa tsy eo amin'ny faritra misy azy fa aty amin'ny sisiny aty mbola lazainy fa département io. Nefa zavatra efa tsy Fransa mihitsy iny raha jerena fa hoe département frantsay, ohatrany hoe ao Fransa ihany zany. Fa eo mbola misy mbola resaka alfabetabe, nosy kely manodidina sy ny sisa, tsy miditra amin'ny resaka zany tsika tsy manao politika. Ny fiangonana tsy manao politika. Fa ny fiangonana mitory an Jesosy, manambara an Jesosy. Fa tetina tiana ilazana hoe le tsy fahononana mitarika fahotana. Zay fotsiny le izy. Le tsy fahononana mitarika fahotana, tsy mahay mionona, tsy mahay mianina, tsy mahay mitoetra tsara amin'ny sahaza, fa mitady ny mihoatra, tsy mety ny mitady ny mihoatra amin'ny resaka fiainanao eto amin'izao tany zao. Zay mahatonga mivavaka Jesosy nampianatra dia hoy Jesosy hoe omeo anay anio ny hanina sahaza ho anay, anio. Fa tsy hoe omeo an'andro any ny hanina ho anay amin'ny heritaona. Fa be da be no mieritreritra ny amin'ny heritaona sy ny rapetso ny sisa, omeny tompo saina ianao, marina zay. Omeny tompo fandiniana ianao, omeny tompo fahaizana mieritreritra ianao ny amin'ny ho avy, tsara zay. Fa zao le fo ataovy miorona ao amin'i Jesosy. Miaina amin'ny fahononan-tena. Miaina amin'ny fahononan-tena. Fa io tsy fahononana io, mahafaty io. Io tsy fahononana io dia io matoa tohiza amin'ny Petera le teny hoe devoly fahavalonareo mandehandeha takaliona mierina. Zay rehetrarehetra tsy mahony tena zany dia maninona? Zay rehetrarehetra tsy mahony tena dia ho arapany devoly. Ny vahaolana ahafahanao tsy ho lavo. Ny vahaolana ahafahanao tafatoetra sy tsy enjera fa ho tafatoetra tsara ao amin'ny tompo dia ninona? Fahononan-tena. 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 Fa raha vao tsisy fahononan-tena dia mandeha be loatra zao rehetrarehetra zao. Dia rehefa be loatra zany rehetrarehetra zany, tsy mahazo aina ny fanamasina. Rehefa tsy mahazo aina ny fanamasina, milatsaka ny herinao. Rehefa milatsaka ny herinao, iny amin'izay ny devoly fa miditra. Azo ny vetivety foana ianao. Azo ny vetivety foana ianao ary moramora ho azy ny amotika anao. Zao ny zavatra lazaiko anao. Ianao vao miditra hoe hiditra ao amin'i Jesosy, tonga ianao zay dia efa adversaire-ny devoly. Ary kendre ny isa minitra isa-jegondra ny halavo anao. Kendre ny isa minitra tsy isa-jegondra ny apotika anao. Tena tedaviny amin'ny fomba rehetra zay. Ka raha eo amin'iny ianao tsy manana fahononana, moramora be azy ny amotika anao. Ny olona mpanao sport no tena manana fahononana. Mahony tena amin'ny torimaso. Mahony tena amin'ny resaka sakafo. Mahony tena amin'ny resaka kilalao. Satria fatany fa misy adversaire ifanatrika aminy ao rehefa anao foot izy ohatra, na anao boxe izy ohatra, na anao tsy haiko, anao marathon, dia tsy mihazakazaka rery izy fa misy foana ny adversaire. Ny miaramila dia manana fahononan-tena satria fatany fa misy fahavalo hiady aminy. Ka raha tsy mahony tena izy amin'ny torimaso, tsy mahony tena izy amin'ny sakafo, tsy mahony tena izy amin'ny kilalao, tsy mahony tena izy amin'ny zavatra rehetrarehetra, dia faible. Azontsika ve zany? Mahatonga anahy ho faible, ara-panahy. Mahatonga anahy ho malemy, tsy manan-kery, tsy manana fahefana, dia za tsy mahony tena. Tsy mahony tena amin'ny torimaso. Io torimaso io aiza ny dokotera? Tsy adiny valo eo dia ampy farafabetsany. Misy ary le hoe sommeil réparateur amin'ny firy iny amin'ny minute jusqu'à 2 heures. Amin'ny 12 alina ka hatramin'ny 2. Rehefa eo ianao tena matory tsara, tena hoe matory tsisy elingelenina, verina zay hoe réparateur manarina ny ao rehetrarehetra ao. Ne tsika nefa mihoatra zay, mihoatra adiny 12 matory any. Tsy vita zay fa tonga any eto andro mbola matory any. Fa atory foana. Matory foana. Tsy hoe ratsy ny matory, fa tafahoatra tsy mety.
Aleloia. Devoly nge tsy matory e. Devoly tsy matory fa lazaiko anao. Ao anao izy ny devoly fahavalonareo mandehandeha tahaka ny liona, ho ary ny amin'ny liona mihitsy. Tsy miteny izy ohatra ny saka. Tsy miteny izy ohatra ny vorokely, fa liona. Liona. Eritrereto hoe raiso sary an-tsaina zany hoe misy liona io. Raiso sary an-tsaina zany hoe tena hoe nitahotra ny liona. Dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe ny devoly fahavalo tahaka ny liona, tady izay arapany. Aoka ianao tonga saina fa tsy toeranao ty eto tany ty. Aoka ianao atsapa-tena fa vahiny ianao mandalo eto, ary tsy en sécurité ianao eto. Sainao en sécurité eto. Aoka ho tsapanao mihitsy hoe tsy eto amiko zany. Vahiny mpivahiny mpandalo Ary rehefa fantatrao fa vahiny sy mpivahiny sy mpandalo ianao, tsy hanorina eto ianao. Haleloia. Tsy hanorina eto ianao fa hiaina amin'izay minimum. Mbola veriko izay fomba fiaina. Fomba fiainany zanak'Andriamanitra. Fomba fiainany zanak'Andriamanitra miaina amin'ny olony. Haleloia. Inona ny fomba fiainany zanak'Andriamanitra? Miaina amin'ny olony. Ho an'ny mpianatra, nomeny tompo ianao fianarana, nomeny tompo ianao toerana, nomeny tompo ianao fotoana ianarana, fa manana koa olony amin'ny fianarana. Fa raha mianatra loatra dia lasa maninona? Surmené. Dia rehefa surmené dia maninona? Hafa be ny sainanao dia iny amin'izay ny devoly fa hiditra motika anao. Tsisy fahononana tsy iny natao amin'ilay fianarana. Mazava amintsika ve? Io ity ten'Andriamanitra ity marina foana ity. Ary rehefa tena mandinika ianao tena marina tokoa zany. Tsy mahalala onony amin'ny fianarana. Hoy Solomona dia lehilahy endrindrindra nanana fahendrena. Dia hoy Solomona hoe tsisy farany io manao boky io. Mampahory ny efarany io. Ny fahalalana mamparary. Raha olona tsy malala, indraindray tsy problème mamy mihitsy ny fiainana. Fa ianao rehefa me malala zay hoe, raha ohatra me menamena kely ny masonao, dia misy an'izao, dia misy an'ry, dia misy an'ry, dia misy an'ry, dia matahotra be ianao. Fa ny olona tsy malala ninina, tsy mampaninina azy zay zavatra mitranga eo. Indraindray zany lefa, ary zay mihitsy nkeny napotika an'la damasefy, satria ninana an'le iny. Le azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy. Dia nalala nyity rehetrarehetra ty, ahoana ozy ny alalanao fa mitanjaka ianao? Ninana an'le voankazo ianao zany. Ninana an'le falen'ny rarana ianao. Dia noho fahalalana io mahabe fahoriana io. Tsy miteny anefa akory aza mianatra mpianatra. Mianara amin'ny onony zandrikely. Mianara amin'izay onony. Ataovy amin'ny antonony. Aleloia. Mahonona tena amin'ny zavatra rehetra. Ataovy amin'ny sahaza le izy fa aza atao mihoatra. Haleloia. Ho an'ny mpianatra izay. Inona koa? Ho an'ny mpiasa. Averiko ihany ny mpiasa. Matoy nomeny tompo hoe alahady misy fotoana zany mba hialana sasatra. Averiko zavatra lazaiko tsy mifanohatra. Misy fotoana ny teny hoe raha misy asa ianao alahady, ndana miasa. Ndana miasa raha omeny tompo asa, misy asa atao alahady. Ary mbola averiko zay. Hoe raha misy asa sain'ny tompo miasa, sain'ny tompo miasa ianao, misy asa ataonao alahady, mandehana miasa. Raha zay ny tarihan'ny tompo anao. Fa izao aza atao tafahoatra ny asa. Fa rehefa tafahoatra ny asa, dia tratra n'inona? Fatigue générale. Fatigue générale. Matoy nataon'ny tompo hoe nisy maraina dia nisy hariva. Natoy nataon'ny tompo hoe ny tany ara misy fotoana tsy ampiasaina, tsy ambolena. Satria asaina makaina ny tany. Dia rehefa avy eo afaka 3 taona sa afaka foriana indray, zay vao ambolena ny tany. Misy nefa ny sasan'ny olona miasa. Dia tafahoatra indray zay, lasa io no Andriamanitra ao. Ny zavatra anankiray rehefa tafahoatra, ary rehefa io no itoponao sy tena mamaika be anao, ohatra ny Andriamanitra kely aminao io. Ohatra ny Andriamanitra kely aminao io. Fa manana fahononana amin'ny zavatra rehetra. Manana fahononana amin'ny zavatra rehetra. Zavatra pratika zany tena tiana apetraka amintsika eto. Hoe mila fahononana amin'ny zavatra rehetra. Mahonona tena, miambena, ny devoly fahavalonareo mandehandeha tahaka ny liona mierona mitady izay arapany. Firifiry no mijangajanga, mampirafy, mamitabady, satria tsy mahony tena, tsy manana fahononana amin'ny vady nomen'Andriamanitra anao. Mbola mitady azy mandeha ary mandeha aroa. Raha izay mihitsy zavatra napetraky ny devoly amin'olona,
zay le mitady foana zay mandeha foana zay mandeha foana zay fa androany tompo raha te hiara-iakatra am' jesosy ianao eny am'raha onylanitra raha te hiara-iakatra am' jesosy ianao am'raha onylanitra de mivavah hoe jesosy ataovy mba miainao anatin'ny zaza ataovy mba miainao anatin'ny onony a jesosy fa tsy hitady mihoatra ny mety romanina toko faharoa ambin'ny folo de vakio nge am' romanina toko faharoa ambin'ny folo romanina toko faharoa ambin'ny folo andininy fahatelo aza miavonavokevitra ka mihevitra mihoatra noho izay tokony ho heverina fa mihevera izay onony araka ny ohatra ny finoana ny zarain'Andriamanitra anareo mihevera izay onony ao amin'ny fahononana alleloia miteny aminao ve Jesosy apetraka tsara zay tenin'Andriamanitra zay ao am' Jesosy zany tsisy collecteur hoe tena anao collection ana tsy haiko anao collection ana solomaso anao collection ana cravaty anao collection ana kiraro anao collection ana tomobile mahalala onony amin'ny anaran'i Jesosy miaina amin'ny onony halleloia fa averiko le collection teo le collection zany manangona cravaty maitso cravaty mena cravaty manga tanora cravaty mangamanga be maro isan-karazany ndraindray le izy jerevy any sao tafahoatra jerevy any sao tafahoatra mety misy tao tsy nihetsika misy tao anatin'ny herintaona tsy nampiasainao akory tsy malala onony ianao mety nisy hafa nefa nilan'iny tany ny fanjakan'Andriamanitra raha lasa nabavy de fanjakany mizara fa tsy fanjakany mangorona amen fanjakany mangorona ny hitanao am'izao amin'ny fitoriana amin'ny fizarana tenin'Andriamanitra amporisina ianao angorona raha vao mitory tena de tsy maintsy tafiditra zay fa mialatsiny rehefa mampianatra ny sasany de io angorona ahazo be dabe mihoatra tsy fampianaran'i Jesosy zany tsy fampianaran'i Jesosy zany Jesosy rehefa nireraka mpianatra de ozy Jesosy hoe ndanonareo aza mitondra kitapom-batsy akory aza mitondra kapa roa aza mitondra akanjo roa tondra tehana de mitondra akanjo ray de vita inona tiany Jesosy inona tiany Jesosy ampitaina am'izay mba tiako antanina atsika afaka miteny daholo mba ohatra maheno eny feo ato mandeha amin'ny fahatsorana misaotra inona ihany keo andeha amin'ny finoana amin'inona ihany keo andeha amin'ny fanetretena sy ny maro samihafa eritrereto hoe irahan Jesosy ny mpianatra andeha hitory de efa misy karazana kiraro efatra ao andeha hitory efa misy pataloha efo enina nefa mety fitoriana na 3 andro zany hoe solo pataloha 2 ianao isaky ny tapakandro zany zavatra misy zao am'izao fotoana fampiderana fampisehosehoana Jesosy tsy tia fampiderana Jesosy tsy tia fampisehosehoana fa ny Jesosy zavatra tsotra raha tokony hivavaka ianao raha tokony tena hitolona-panahy ianao lasa lany andro hoe ty akanjo ray ty ve ny anaovako ty mangamanga ty ve ny anaova ty menameny ty ve ny anao hito ve ny anao lasa zavatra ny tany eritreretao tsisy fahononana raha pataloha ray ny teo tsisy safidy azonareo tsisy safidy fa io no anaovana de lasa mandeha mitody de lasa mizara fa rehefa be da be le safidy de lany andro amin'ny safidy ianao zavatra ray aloha ny tokony atao mivavaka mandoaly miaino tenin'Andriamanitra mandray ny afatry ny fanahy ianao lany andro safidy amin'ny materiel tandray amin'ny raha lasa anabavy lany andro misafidy am'izay ho anaovana sy zavatra hoentina de hoy Jesosy hoe tahak'izay anankiroa ihany nomeko anao fa nomeko folo anao ty ohatra ny varina ianao tsy ampivavaka tsy ampy tenin'Andriamanitra tsy ampy fandinihan-tena tsy ampy tena hoe firetanao am' Jesosy de mahafinaritra Jesosy fa io Jesosy io malala zay tokony ho anao matoa mbola tsy omeny Jesosy ianao zay tokony ho anao zao mbola sain Jesosy miaina amin'ny onony tsara ianao matoa Jesosy zany manome doziny am'izay tokony ho izy endry izy zay mahatonga an'le ao amin'ny ohabolana agora rehefa mivavaka izy hoe omeo zay saza aza tao manana be raha manana be sao de manadino anao
raha tsy manana ray a sao dia lasa mangalatra fa omeo amin'ny antonony ahako, omeo amin'ny sahazahako. Raha lasaina-bavy, fotoana fiverenan'i Jesosy efa akaiky zao. Aoka ianao ahony tena amin'ny zavatra rehetra. Ahony tena ianao amin'ny sakafo, ahony tena ianao amin'ny fianarana, ahony tena ianao amin'ny asa, ahony tena ianao amin'ny asa fitadiavana, ahony tena ianao amin'ny aktivité rehetrarehetra, indrindrandrindra ahony tena ianao amin'ny resaka télé. Fa tsy fantatra hoe iza ny mbola taraiky eo amin'ny télé eo, ny télé indray no mijery azy. Tandremo raha lasaina-bavy. Zay mahatonga misy miteny hoe vatakelin'ny devoly le izy. Satria zao mipetraka ao io, dia eo io dia mandeha foana. Tsisy tanjona intsony ianao, fa hipetraka eo fotsiny ianao, dia efa le confort io indraindray manimba zavatra. Télécommande fotsiny eto dia mandeha eo. Zay mandeha eo dia pitipotsirina jerena daholo. Tsisy tanjona intsony hoe aiza hoaiza ny fiainam-panahiko ity, fa variana ao amin'ny télé ao. Variana ao amin'ny télé ao. Dia io fitaovana anankiray mahery vaika ampiasain'ny devoly amin'izao fotoana. Amotehana zanak'Andriamanitra, amotehana fianakaviana, tsisy fiainam-pianakaviana vanona intsony fa miady télé. Za indray zao no mijery. Mbola tsy vita foana veny ianao hoe za indray zao no hijery. Mbola tsy vita ihany ianao, za indray zao no hijery. Tandreny fa ny trompetra efa maneno. Nareo la ny andro miady télé ao, fiangonana efa miakatra. Ozy ny tena ozy ny firesaka izay efa miakatra ny soratra. Variana ao amin'io télé io. Manana fahononana. Sarotra be koa io manana fahononana. Ny anky mba vaovao fotsiny jereko. Avy eo tafahoatra koa le vaovao raisinao. Mahonona tena rehefa mijery vaovao koa. Tsy haiko mijery vaovao 10 minitra, 10 minitra dia efa araka ao ny vaovao rehetrarehetra. Mahonona tena. Miteny aminao fanahy masina. Misy be da be tenen'ny tompo atao andrano amin'io resaka télé io. Mahonona tena. Fa zao ngeny tetiky ny devoly. Tetiky ny devoly dia anisy distraction eto tany. Dia io distraction io avariana ny olona. Dia rehefa variana ny olona dia tsy miraharaha intsony, zany hoe famonjena ny fanahy, famonjena ny ankohonana, famonjena ny fianakaviana, fa avariana amin'ny lalao. Tsy hitanareo ve le fiainana amin'izao fotoana kilalao be? Ohatran'ny lalao be le fiainana, azonareo ve? Tsy haiko na manaiky an'izany nareo. Fotrany be kilalao be le fiainana. Ataon'ny devoly mihitsy io. Be kilalao, mandany fotoana, mandany vola. Taloha zao de kapoka dia vita ny kilalao, tsisy vola miala. Amin'izao tena foronina daholo ty teknôlôjia rehetrarehetra ty. Raha vao tsy mahalala onony ianao dia tafahoatra. Miteny amiko sy aminao Jesosy androany. Mahalala onony amin'ny zavatra rehetrarehetra. Indrindrandrindra io resaka télé io. Misy tsy mahavita raharaha tsony ao an-trano fa mifaingo eo amin'ny télé eo. Misy tsy mahavita raharaha manampy ny dada sy mama tsony ao an-trano. Eo dia variana eo, tonga avany dada sy vita ve le any? Tsy vita, fa nany mijery télé. Lasa mampisy ady, mampisy fisarahana, mampisy korotana, vono ihany io. Aza lefa tsony. Sa onaraka izy? Halleloja. Mahony tena amin'ny zavatra rehetrarehetra. Miditra indray tsika Facebook. Zay indray Facebook izy ianao zao. Io koa fitaovana anankiray tena ampiasain'ny devoly koa io. Marina mety hoe manao fitoriana, misy manao fitoriana amin'ny alalan'ny Facebook. Misy manao hoe serasera amin'ny alalan'ny Facebook. Varotra zao sy varotra an'izy. Tsy fahononana koa zany indraindray. Dia hoy ianao, alao fa maîtriseko io e. Maîtriseko io. Fa tsy sarotra be no mifiaina io aveliko any. Mila manana fahononana. Izy moa le teny amiko tamin'ny herinandro zay, niady mihitsy ny tao an-trano fa tsy manao raharaha mihitsy le olona fa lany andro tamin'ny Facebook fotsiny tao. Lany andro fotsiny tao. Nefa zany tsy mitondra makaiza. Tsy mitondra makaiza, tsy tena fototry ny fiainana, tsy tena fanorenana ny fiainana. Dia tsika tsirairay avy adalain'ny devoly amin'ny zavatra tsisy antony. Chose ville ozy ny teny frantsay, zavatra maivana, zavatra tsisy antony, zavatra tsy mampandroso. Raha lasaina-bavy zay manaraka an' Jesosy eto androany, mba sy ereo miaraka amin'i Jesosy. Mba sy ereo miaraka amin'i Jesosy, mahalala onony amin'ny zavatra rehetra. Miaina amin'ny onony amin'ny zavatra rehetra. Ny antsoiny Jesosy ianao tsy angoroka reny eto tany. Ny antsoiny Jesosy ianao tsy hanao miliardera. Ny antsoiny Jesosy ianao tsy hanao tena hoe tena vrai millionnaire. Ny antsoiny Jesosy ianao iaina amin'ny finoana. Androany, ndrapitso iteo. Fa
tsy manao kitotoko nefa fa olona miaina amin'ny fahendrena. Mbola mikoty foana le hoe vitsika sy ny jorery iny le fampianarana iny lasigaly laformi misy fahendrena foana ihany koa aho. Zany hoe zatra zaraiko amintsika tsisy zavatra mifanohatra rehefa omeny fanamasina fa mila fandanjalanjana miaina amin'ny onona miaina amin'ny onona fa raha vao tsisy fahononana mora kely ny alavo anao. Inona tonga ny Davida lavo? Davida mpitaritafika, olona mahery, olona tena hoe araka ny fon'Andriamanitra ary. Inona nalavo azy? Ny masony nalavo azy. Taizany nandeha ilay masony? Any amin'ny terasy izy mandendeha. Mba mahonona teny eo ambony terasy eo. Rehefa mba vitany atao dia lasa miditra. Fa teo izy dia nijanona teo, plasy tokony isy an'i Davida aiza? Any am-piadiana amin'ny plasy tokony isy an'i Davida. Any am-piadiana, lohany tafika. Zay ny plasy tokony isy an'i Davida. Fa nefa ny aiza misy an'i Davida? Any amin'ny terasy misy an'i Davida. Dia nahita an'i Batseba, dia nisy fitsiriritana le maso. Dia rehefa nisy fitsiriritana, dia nisy fikonokononana. Dia ny afaran'i Davida ke namono olona mihitsy. Ataovy any lohany tafika mihitsy ny vadin'io vehivavy io. Ataovy any alohan'ny tafika ny vadin'io vehivavy io. Rehefa tonga any aloha any, alao ho faty any. Ratsy be nge zany. Tena ny tompo any amindra fo. Tsisy fahononana. Tsisy fahononana, nisy fitsiriritana, nisy fitadiavana mihoatra. Dia nalavo azy. Raha toizana zany io Petera io hoe mahonona tena, miambena, dia afaka raisina ohatra ny tantaran'i Davida. Noho ny tsy fiambenan'i Davida, noho ny tsy fahononany tena, nahatonga azy lavo. Satria Davida teo ambony terasy io, efa be da be ny liona teo manodidina azy teo. Io Davida. Any amin'ny tsy tokony andehanana ny mandeha. Potika, rava, simba. Aiza ny misy anao amin'izao fotoana. Fantary fa ianao an-taninady. Na zazakely ianao manana an Jesosy. Na tanora ianao, na olo-dehibe ianao, na antitra ianao, an-taninady ianao, miaramila foana ianao amin'i Jesosy. Tsy matoritory zany, tsy mipetrapetraka zany, fa olona miambina. Tsisy olona mihitsy any an-taninady ka toritory. Mifahana foana mibasy. Mailo foana, mijery foana manodidina eo. Fa tsisy olona any an-taninady ka varinanao domy. Varinanao rami, varinanao karatra, anao jeu vidéo sy ny sisa. Tontolo misy anao zao, tontolo mifanahy, tontolo resaka ady. Resaka ady-panahy. Ianao nge napetraka Jesosy eto tany hanafika e. Napetraka Jesosy eto tany ianao hanambara an Jesosy, hizara an Jesosy, hitory an Jesosy. Ty ary ianao ka tsy mahon tena. Varina amin'ny lalao, varina amin'ny sakafo, varina amin'ny torimaso. Tonga fotoana asaina hitorinao teny. Tsisy ninona hotorinao eo. Lasa torimasonao no mbola mahavesatra anao, telenjerenao no zarainao, bokilanao nataonao no resadresanao eo. Satria arakaraky ny ao am-po no itenena vava. Arakaraky ny ao am-po, raha feno tenin'Andriamanitra ny ao anatinao, raha misy fahononana ao anatinao, dia ilaza ny momba an Jesosy ianao. Ilaza ny momba an Jesosy ianao. Ampianarina ianao ahonina. Omeo anay an'io ny anina sahaza ho anay. Omeo anay an'io ny anina sahaza ho anay. Ny anina isan'andro. Fa tsy hoe omeo anay androany ny aninay raha afaka pitso sy amin'ny tapabolana. Ampoan'ny andro ny ratsy miseho eo aminy. Tsy midika akory zany hoe androbaroba sy ampiasapiasa zay rehetrarehetra omeny tompo anao androany ianao, fa omeny tompo anao ny karamanao androany, omeny tompo ny hoe tatano ty mandritry ny 2 volana. Fa tsy hoe sy rapitso no hita eo ny azo fa atao lanina daholo ty azo ty. Efa tsy fahononana koa zay, fitahany devoly ianao. Fa mila fahononana. Halleloja. Mila fahononana. Averiko ihany any kristianina, ny zanak'Andriamanitra, dia napetraky ny tompo izara. Napetraky ny tompo hanome. Napetraky ny tompo izara. Jereo ny fiainan'i Jesosy teto tany. Jesosy teto tany tsy nangoroka reny zany. Jesosy teto tany tsy nanorona be zany. Jesosy teto tany niaina tao amin'ny fahatsorana. Jesosy teto tany niaina tao anatin'ny sahaza. Zay koa napetraky ny tompo amintsika. Miaina ao anatin'ny sahaza, miaina ao anatin'ny fahononana. Fa tsy miaina tahaka ny olona tsy manana an Jesosy. Ny olona tsy manana an Jesosy ny mideradera. Ny olona tsy manana an Jesosy ny tia zavatra mirentirety. Ny olona tsy manana an Jesosy ny mieboebo. Ny olona tsy manana an Jesosy ny misehoseho sy tsy misy fahononana. Raha lasaina bavy, raha miaraka amin' Jesosy ianao feno fanetretena.
noho ny fahonona tena ao anatinao. Raha miaraka amin'i Jesosy ianao manino? Feno fanetretena noho ny fahonona tena ao anatinao. Fa raha mireharesy mihebohebo zany sy misehoseho zany, Jesosy afo zany. Jesosy afo zany, fanahy Mamôna zany, fanahy Jezabely zany. Lazaiko anao zany. Misy zavatra kely raha lasaina bavy, ahoana moa izy le fiteny zay hoe tsy mila famaky mamono akoho kely. Inona azonao tiana tenenina? Ahoana ozy ny teny malagasy hoe sery tanàna malava dia amonona vatotra koa. Zany hoe misy zavatra tsy ilaina zavatra be da be akory fa miaina amin'ny antonony ao am' Jesosy dia ampy. Anamalahy dia mavita manasitrana sery. Zany fahendrena meno malagasy afaka raisinao ihany. Fa tsy hoe andeha amono akoho. Misy ny sasany andeha hitory teny. Lazaiko anao zany. Ohatra ny président république. Président république ary mbola voany. Tena lazaiko anao zany isary nomen'olona anazy zay tamin'ny herinandro eto Madagasikara. Président république aho mbola voany. Andeha hitory teny izy Nantaniko mihitsy moa le olona eto Madagasikara hoe ty sary omenao anaty. Ny alavan'le tomobile ohatra ny eto atretsy ry bafily ry. Limousine anarany reny. Limousine. Voaka avao izy olona roa fotsiny izy voaka avao. Verife mba olona tena hoe 420 ve zany mba voaka andeha hitory teny. Olona roa voaka avao, limousine mamirapiratra. Fanjakan'Andriamanitra ozy ny ten'Andriamanitra tsy avy anaitra sy zavatra ohatr' zany. Mampatahotra ty eto Madagasikara ty. Dia mivoaka vany izy, profetesse. Azonao zany profetesse zany, mpaminany vavony izy. Fa ny zavatra amin'aninanao dia zao, manomeza hono ianao 2,500,000 francs atao sorona ho anazy, fa fois 2 iny rehefa omenao azy. Raha lasaina bavy, mampatahotra ty eto Madagasikara ty. Dia popopondray le olona miaso any ivelany mba andefasy 2,500,000 ty Madagasikara. Fa raha omena an'le profetesse ny ty 2,500,000 ty mahazo fois 2 an'ity tsika. Sorana tompo le ranabavy zay fa foazan'i Jesosy tsy namenininy fitaka daholo ny ainanareo ao izy. Fa zay koa tao anatin'le fiainana sy fitoriana ohatr' zany izy fa nalefa ny tompo tany ampitan-dranomasina, tany ampitan-dranomasina nasokafan'ny tompo ny masony. Very finanana le pastera taty. Ty le pastera rehefa naniraka azy, nanome mihitsy eto ty ny kahier ampianarana anao resaka fafolo-karena. Mila mamenao isaky misy azonao na goûter io. Mampalahelo mihitsy zany da olona hoe zany kely ohatr'izao miana goûter na andefasan'le olona goûter avy any an-dafy ohatrinao ny ampafolony iny. Fa mila omenao koa ny ampafolony iny. Tena iny ahoana tsy hitsangananao anambarany famarinana. Inona mbola hipetrahanao eto? Inona mbola hijanonana? Zaza kely eo mampalahelo. Raha ohatra mahazo akanjo tsara tarehy izy, ohatrinona zany ny valeur an'iny akanjo iny? Dia ny 10% an'iny koa mbola omena an'le pastera. Jamba le olona, jamba. Ao koa zany tena misy hypnotisme koa hoe, misy tena famosaviana ao lazaiko anao. Fa tsy normal. Olona ty ivelany tsy manana an' Jesosy raha mahafantatra an'izany hoe tena poziny zany ataon'ny olona zany. Fa misy fanapozina anao. Io le hoe avy any Afrika, menaka zao, fametratanana zao, profety zao, apôtra zao, ndana mitsoka. Ndana mitsoka. Miela tao mihitsy. Fa fitaka io. Satanika. Sahako tenenina mihitsy zany, satanika. Satanika. Pouvoir magique. Pouvoir zay hoe surnaturel sy ny tsy miracle rehetrarehetra dia avy amin' Jesosy. Lazaiko anao zay. Tsy ny miracle rehetrarehetra dia avy amin' Jesosy, tsy ny fahagagana rehetrarehetra dia avy amin' Jesosy. Fa tao Egypta tao nisy nanao fahagagana koa tao rehefa tonga ry Mosesy. Nanao fahagagana ry Mosesy mbo nanao koa izy. Nanao fahagagana Mosesy, nanao koa izy. So ianao tahitra hoe rehefa misy fahagagana eo dia avy amin' Jesosy zay. Fa ny devoly mametaka. Devoly mametaka mety afaka tonga dia mampandatsaka volanao mipetraka eo fotsiny izy. Misy miteny hoe misy vovo-bolamena mihitsy no milatsaka avy any ambony any. Dia hoy ianao avy amin' Jesosy zany. Fa amarino atao anaty Baiboly. Amarino atao anaty Baiboly. Aza mino ny fanahy rehetra. Izao toetra ny fanahy. Tsisy fahononana. Rehefa tsisy fahononana, tsy ampiny ao aminy ny any aminao no mbola lainy. Rehefa tsy mamenao dia atsona kely sao dia efa mba tokony amendray aloha anao e. Jereo kely
jereo kely momba zay raha lasaina bavy raha mbola anatin'izany fiangonana ohatr' izany ianao mitakitaky zavatra aminao mbola manenjinenjika anao sy mampatsiahanao ary tena hoe hitanao ny fiainana avy eo hoe mirentirentsy tsisy fahononana inona mbola hijanonanao ao mandehana mitsoka mandehana zarao teny mahatra ndana omeo mofo mahatra ndana omeo sakafo mahatra ndana zarao eny an-dalana zay tokony omena fa zao nke ianao raha vao manome vola na manome fitaovana amin'ny mpaminany santoka na mpampianatra santoka piombonatoka angenao zay piombonatoka angenao zay vola men Jesosy ianao alefanao any amin'tsy izy ho adin'ny tompo ianao ny amin'izany mahamenatra zay lazaiko anao président république raha mbola voana olona roa izy mivoaka avao olona roa anambaka fotsiny nefa mitafy volon'ondro fotsy fa ambodiny ao anatiny ao be da be zany am'izao fotoana halleloja tena tiana lazaina amintsika zany hoe nohony tsy fahononan'ny olona nohony tsy fahononana de le fivavahana mihitsy no ampiasaina ananana fampiroboroboana ananana resaka materiel ananana resaka fananana raha lasaina bavy miana amin'ny fahatsorana miana amin'ny tsotra ahoana hozy Paoly isika raha tonga teto tany tsy nitondra ninninna ary raha hiala eto ve tsika dia atondra tsy atondra fa rehefa manana ny hotafiana sy ny hoanina de aoka aninna aoka hianina ny amin'izay zay ny tokony fiainana amin'izao fotoana ary tompo aminga mindra fo amintsika zany zavatra toriko aminao tenenao raha hitanao tsy ohatr'izany ny fiainako fa tiany Jesosy ohatr'izany ny fiainanao miaina amin'ny fahononana miaina amin'ny fahononana miaina amin'ny sahazy fa tsy miaina amin'ny fampirentirentina sy ny fampisehosehoana averiko foana le fanoharana anankiray ao anaty baiboly tsy haiko efinimpiry zay no zaraiko teto fa tiako zaraina amintsika foana ary zay mahatonga Paoly Petera sy Paoly miteny hoe tsy mampanina anay manao teny averina fa famonjena ho anareo zany navokatra be ozy izy ilay mpanan-karena anankiray rehefa navokatra izy de ozy izy hoe ataoko ahoana ny atao fa tsy ombon'ny tranoko tsony ny fananana de ozy izy hoe zao nandeha atao aloha hitatra hitarina de rehefa vao hitatra apetraka ao daholo le izy de natao ny fantarana rehefa vita ny fantarana napetraka tao daholo ny entana de ozy hoe of vita zay ny fantarana mahazo milamina am'izay ianao ozy izy mantsy ny tenany de ozy izy ny tompo hoe ry adala anio alina no esorina aminao ny fananao ho aniza zay narianao rehetra de ny fanoharana lazain'i Jesosy de zao ohatr' zany zay rehetrarehetra manan-karenany amin'ny tenany ihany fa tsy manan-karenany amin'ny Andriamanitra inona no afaka nataon'iny nanan-karena be iny tamin'ny hoe tsy atonona tsony ny trano motsy zara-mofonao anona va ianao motsy apetrahany oro-manjenjena va ianao hoy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jakoba hoe ny fivavahana madio sady tsisy petina de ny mamangy ny kambotsy sy ny mpitondra tena ary no manino miaro ny tena tsy ho azo mipetipetina amin'izao tontolo zao be da be raha lasaina bavy ny filana misy eto Madagasikara any am-ponja nampalahelo mihitsy tamin'ny ofina moa iny vaovao iny hoe otrinona moa 500 ny zay nisy olo-kanina ao anatin'ny ray andro mangahazo daholo zany tontolo andro raha manam-bola ianao ndana manao demande misy mifonjana atsefa misy mifonjana tamora misy mifonjana mandrakandrina ndana omeo sakafo voafonjany tsy manina aza mihevitra hoe sinana voafonjanao fa ianao teo voafonjany ndana vangio ny voafonja mangahazo adiny 7 nadrahoana zay vao masaka mijaly mangahazo mijaly nge le olona de ataoko ahoana ny tory teny de omeo anahy daholo de omeo anahy daholo de azo an'izao rehetra zao de milamina ny saiko hoe vilahako 2 vilahako 3 tombiliko 4 kiraroko 7 ny olona maharary ny olona nona ny olona mahantra any amin'ny toerana misy azy any loza anao raha sahala amin'izany ianao
fandana vangio ny marary. Ahoana hozy Jesosy rehefa tonga ange fotoana fitsarana de hozy Jesosy avianareo ny tahiny raiko. Avianareo fa nahantra nona nomenareo sakafo. Tsy nanan-kitafy ny tafianareo. Tany an-tranomaizina ny vanginareo. Narary ny tsabonareo. De gaga zareo fa taiza moa ianao narary ka ny tsabonay. Taiza ianao ny tany an-tranomaizina ny vanginay. Taiza ianao ny nona nomenay sakafo. Taiza ianao tsy nanana fitafiana nomenay. De hoy Jesosy hoe lazaiko aminao. Lazaiko aminao. Zay rehetrarehetra nataonao tamin'ireny madinika ireny efa nataonao tamiko. No efa nataonao tamiko. Androtsahan Jesosy fitahiny ianao. Androtsahan Jesosy fahasoavany ianao. Androtsahan Jesosy manana ny ampy ianao. Androtsahan Jesosy ny mihoatra ianao. Fa aza tazominao zany. Vangio ny mahantra. Vangio ny marary. Omeo ny mpitondra tena. Omeo zay rehetrarehetra tokony ahazo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Fa zay ny zavatra tadiavin'ny Tompo. Tonga ny fitsarana, zay ny tadiavin'ny Tompo. Tonga ny fotoana iverenan'i Jesosy, zay ny tadiavin'ny Tompo. Fiangonana manome fa tsy mangorona. Fiangonana manome fa tsy mangataka. Fiangonana mizara maimaim-poana fa tsy mivarobarotra. Haleloia! Fahonona tena. Fahonona tena. Mahonona tena. Fa ny devoly fahavalo mandehandeha tahaka ny liona mierona mitady zay ho arapany. Mba hisy fahonona tena tsika tsirairay avy. Amen. Ratsy zao fiainana zao. Manana ny tafiana ianao izy, manana ny sotroina, manana ny hoanina, aoka hianina amin'izay. Fa arakaraky ny ainanao amin'izay, za milaza aminao mbola androtsahan Jesosy. Toy ianao hoe iza indray le omena an'reto, iza indray le atao an'izao, iza indray le atao an'izao. Mizere fotsiny ianao, mitantana fotsiny ianao. Haleloia! Ny olona manana an Jesosy tsy olona egoista. Ny olona manana an Jesosy tsy olona tia tena. Ny olona manana an Jesosy tsy mijery fotsiny an'izay mila. Fa olona manome zany. Olona mizary zany. Teny ianao an'izany ahako. Ianao mbola manany amin'ny ao an-tranonao. Ianao mbola manany amin'ny sakafonao. Ianao mbola manany amin'ny fitafianao. Za milaza aminao fa mihoatra an'izay ary mbola mihoatra an'izay Jesosy hikarakara zay tokony ho karakaraina any ivelany. Mino an'izany ve ianao? Fa tandremo filazantsara ny fampiroboroboana. Tandremo ny évangile de prospérité. Tandremo ny évangile resaka tsy misy fahononana. Fa poziny zany. Poziny zany. Haleloia! Jakob zany, aray izy ty. Iza moa le nitory teny tany anefitra. Nilazan'ny fibebahana. Jaune rehefa nitory fibebahana tany anefitra. Nanao volamena ve? Nanao ranomanitra ve? Tsy mitena hoe ratsy ny volamena. Tsy mitena hoe ratsy ny ranomanitra. Sao dia hovaintsika indray ny fomba fandraisana azy. Fa rehefa nitory zany tany anefitra, akanjon-drameva nanaovany. Akanjon-drameva zany ary mety maimbomaimbo. Tena mamofomofo ny Jaune zany. Akanjon-drameva nanaovany, tantely sy valala no haniny. Tsotra! Fa ny herin'Andriamanitra tao lazaiko anao. Ny fahefana nomen'Andriamanitra tao lazaiko anao. Tena hoe nisy hery sy fahefana tao. Any anefitra izy tonga ny olona hibebaka. Izy indray avy eo mbola manome mafy teny, inona ny atongavanareo aty? Inona ny andehananareo aty? Rehetra nareo tonga eto miaino ten'Andriamanitra teto amin'ny tenareo. Inona koa ny atongavanareo aty? Fandala mody daholo. Manana ny hery sy fahefana. Olona ny aina tao amin'ony zany Jaune nampanao batisa zany. Ny aina tao amin'ony tany anefitra fa tonga ny olona. Rehefa tonga izy nitory teny, mibebana reo fa akaiky ny fanjakany lanitra. Nibebaka ny olona, nanaiky natao batisa tao amin'ony Jordana, nandray ny famonjena. Satria ny fanjakan'Andriamanitra nitoriany ary fahonona tena ny nambarany. Iza no hitory an Jesosy amin'izao fotoana ary iainao anatin'ny fahonona tena. Roa amin'ny firy. Ianao hoe torantan'iny Tompo. Iza no andeha ho irakay? Iza no irahako? Iza no andeha ho irakay? Fa maro nefa natsoina fa nanao détournement ny hafarany. Reo nge reo mpitory evangelika reo be da be nge natsoina tena hoe tao anatin'ny fanetretena sy tao anatin'ny fahavoazana ny atsoiny Jesosy an'ireo e. Ary tena hoe natsoiny Jesosy tena hoe hitory. Fa rehefa nandeha teny an-dalana dia nivadika, niodina. Fa nisy tena hoe tena tao amin'ny fahatsorany reo. Nisy tena hoe tao anatin'ny tena hoe fitiavany reo. Fa avy eo nisy fitaky ny arena.
avy eo lasa ohatrany mahafinaritra kosa zany limousine na 4 metre 8 metre dao raha lapa atao an'izany zanak'Andriamanitra tsy maintsy mahita mihitsy hoe izay moa zanak'Andriamanitra aloha ianao nahita an' Jesosy ohatr'izany ny an' Jesosy ampondra no tengenany tsy soavaly akory ary ampondra tena andao sika iaina amin'ny fanetretena misy fahonona tena misy hery sy fahefana atao tsy ao anatin'ny kilalao tsy ao anaty resavola mankarena tsy ao anatin'ny resaka fananana fa teo hoe manana an' Jesosy hitory an' Jesosy ahazon'ny olona ny famonjena amin'izao nge tsy Jesosy nitoriana aminao fa resaka hoe tongavy ianao raha te ahazo vola avy ianao te hampitombo business ve ianao tongavy ianao fa misy séminaire-any amin'izany zany hoe zavatra toriana aminao aiza ny fahonona tena aiza ny fanetretena ao am' Jesosy halleloia mandroso ve ianao hiaraka am' Jesosy iaina ny fahonona tena iaina ny fanetretena iaina ny fatokina an' Jesosy halleloia aza manany amin'ny ampitso aza manany amin'ny hoavy fa n' Jesosy tsika dia éternel ny anarany hitana atao hoe éternel rainy mandrakizay efa hitany lasa iainany ankehitriny fatany ny ampitso fa miaina amin'ny androany ianao dia mifalia amin'ny androany zavatra nataony devoly dia anelikelenana anao zay tsy nety mahaly tamin'ny lasa rehetra dia korontaniny ianao ny amin'ny rapitso kitikitiany ianao ahoana le rapitso ahoana le rapitso korontaniny ianao dia le amin'ny fiainan'androany tsisy fiadanana ntsony fa ny amin'ny androany nomeny Jesosy ianao iainao anaty fiadanana iza moa le andeha hitory any amin'ny fonja le hitondra DVD sa tsy tonga halleloia Jesosy hiasa no maro ny voakasika maro ny bebaka any amponja ary indray ny famonjena tsara Jesosy tsy misy fanamelohana amin'izay ao amin'i Kristy Jesosy efa lasa ny zavatra taloha ndreo tonga vaovao reo ny filazantsara an' Jesosy fanetretena filazantsara an' Jesosy fahononantena filazantsara an' Jesosy miainao amin'ny olony miainao amin'ny olony azosika ve zany satria rehefa toizanao hitantara io lazain'ny Petera io dia ozy Petera hoe devoly fahavalonareo mandehandeha taka ny liona mierona nitady zay rapany dia inona ny tenenin'ny Petera toero izy savy ianao raha tsy manana fahonona tena ianao aza manandrakandrana fa omeny ny fiangonana rasana bavy manana autorité manana fahefana manana hery toero irozy izy fiangonana am'izao mahalemilemy fiangonana am'izao tsy isy hery ny fiangonana ozy Jesosy dia navavady ny fiainatsita raha tsy aharesy azy ny fiangonana manana ny fahalalahida ny fahafatesana sy ny fiainatsita satria io an' Jesosy mitondra fiainana ny fiangonana mitondra fiainana ve ianao mitondra famelomelomana ve ianao mitondra hery ve ianao fa io Jesosy dia ampy na vao androany ianao nateraka indray na vao maly na vao afako maly rehefa aminao Jesosy dia ampy torio zay le toriana tamin'ny heriny hoe mitory tsy voatery hoe ampianatra be tsy voatery hoe resaka tantara be tsy voatery hoe ohatr'izao io raha teny grika ohatr'izao io raha teny hebreo mandany andro be zany tonga dia torio fotsiny Jesosy mianatra tsikelikely ianao avy eo halleloia milanao Jesosy fa mijaly ny olona mijaly ny vahoaka iza no irahako iza ny andeha ho irakay fanjakan'Andriamanitra fanjakana tsy azo ampiororo raha te hahita ny fahefany Jesosy ianao raha te hahita ny herin'Andriamanitra ianao raha te hahita fibebahany ianao raha te hahita olona anaiky an' Jesosy ianao miaina ny fahonona tena dia rehefa miaina fahonona tena ianao miampy ny fotoana andinianao baiboly miampy ny fotoana ivavahanao miampy ny fotoana enonao ny fanamasina mivoaka avy eo ianao tsoaka ny devoly mivoaka avy eo ianao tsy samy kitikitika mivoaka avy eo ianao misy hery sy fahefana ao anatinao toero izy ka miorena tsara ny finoana ianao nomeny tompo ianao anohatra halleloia mazava ve zany mba ho tahaka ny Josefa ianao fa tsy tahaka ny Davida nanino Josefa nahay nanohatra fahotana ary nahay nitsoaka misy koa ten'Andriamanitra hoe mandosira ny devoly misy koa ten'Andriamanitra toero izy eno ny fanamasina rehefa inona manohatra rehefa inona mitsoaka halleloia dia hiasany ny tompo zay zavatra tena tiana zarena amintsika ny mamaky atsika dia Jesosy tsika tsy mainka amina titra
tsy mainky itsika tsy mainky am'resaka anarana mamaky atsika dia jesosy atao anatiko. Halleloia. Andeha zay any France mbola iorina tsara ao am' Jesosy, mbola anambarany Jesosy ihany. Beta be ny fitaka, beta be ny distraction fa tena miorena tsara ao am' Jesosy. Le feo an' Jesosy hoeninao mandrakariva, ijoroanao amin'ny fahamarinana, tsy aroaronao amin'ny ratsy, tsy fangaroaronao amin'ny fomba an'izao tontolo izao, fa le fiangonana masina, le fiangonana madio, le fiangonana tsy misy petipetana. Taky zany zay rehetrarehetra eto, na ny any Maorisy ihany koa. Tena hoe iorina. Satria izao nalazaiko anareo ny gasy rehetrarehetra maneran'izao tontolo izao efa misy manafika. Misy manafika tiako tenenina, misy manafika ny aty Madagasikara, andao aloha fa bebe vola any, andao hanao fivavahana any, andao hanao fiangonana any, akana fahafolo-karena sy fahananana any, tsy tena anambara an' Jesosy fa business. Fa ianao maheno an'izao ten'Andriamanitra izao, miorena tsara ao am' Jesosy. Halleloia. Tsy miova ve ny afatra madamy Fideline? Tsy miova. Saoran'i Jesosy. Tena hoe miasa Jesosy, tena amin'ny anaran'i Jesosy fibebahana, fahamasinana, tahotra an'Andriamanitra, fanetretena, le fiarahana am' Jesosy, zay no ambaratsika. Alleloia. Vonina ve ianao? Zay rehetrarehetra tonga eto ny vaovao nandray an' Jesosy, mahafantatra an' Jesosy, Jesosy mbola ampirehatra anareo, mbola ampahafana anareo amin'ny anaran'i Jesosy. Ihany fianaratsoa, hitory an' Jesosy ihany koa ianareo, anambara an' Jesosy ianareo, tsisy afa-tsy Jesosy, Jesosy ihany. Jesosy le miainao fanetretena, Jesosy le miaina fahonona tena, Jesosy le miainao anatin'ny fahamasinana sy ny tahotra an'Andriamanitra. Raha vao filazantsara tsisy an'izay dia tsisy izay. Halleloia. Dia tsika rehetra tsy hakanavaka, tsisy hakanavaka, mangetaheta an' Jesosy, androso ao am' Jesosy, irehatra ao am' Jesosy, afana ao am' Jesosy. Amen. Fa mitady olona mafana Jesosy, mitady olona mirehatra Jesosy, mitady olona tia azy Jesosy, ary mitady olona Jesosy manohatra fahotana. Halleloia. Amen. Lazaiko anao fa rehefa am' Jesosy ianao dia tsy malemy. Vitanao manaonao. Sa tsy vitanao? Tonga ny fakapanady zay hoe non. Tonga dia manana autorité ianao. Non. Tonga ny kolikoly. Non. Tonga ny fosafosa. Non. Tonga ny resaka ho an'ny rahalahy, mety isy vehivavy manadaladala. Non. Ny anaran'i Jesosy. Tonga ny ranabavy, misy lehilahy manadaladala. Non. Amin'ny anaran'i Jesosy. Halleloia. Tonga ny resaka évangile de prospérité, tsy vitany hoe non fa hitsahako amin'ny anaran'i Jesosy mihitsy. Amen. Tsy ataonao fotsiny izy fa tonga dia omena ny point vital. Tonga dia adaraboka amin'ny tamy mihitsy amin'ny anaran'i Jesosy. Judoka spirituel. Amen. Ny anaran'i Jesosy mandroso amin'ny anaran'i Jesosy. Mila Jesosy pura ny olona, mila fampianarana pura ny olona, mila Jesosy madio tsy mifangaroaro ny olona, fanetretena, fahonona tena, fandehanana fahamasina, fiangonana mandresy fahotana. Fiangonana mandresy fahotana. Fiangonana mandresy fahotana. Manitsaka mainka, manitsaka menarana, manitsaka zay rehetrarehetra sain'ny tompo hitsahana. Fa Jesosy ny teraina. Halleloia. Dao ambaratsika hatrany am-paratany fa velon' Jesosy. Velon' Jesosy. Zay lazaiko anao hoe tsika tsy misy fotoana matetitetika tsy hisy tsony eto. Zay lazaiko zay hoe andeha tsika. Mandeha tsika any aiza izy teo, any Bekily izy teo. Zay Bekily zay verimberin' Jesosy amiko foana. Ary efa manokana lalana Jesosy. Fa misy avion any, efa misy hélicoptère any. Tsy tadio le zatra nyteneniko tsy haiko iny tapa-bolana sa oviana. Tsy izany no mitady misokatsokatra ho azy le lalana. Teny ianao an'izay. Mandeha ray andro, mandeha roa andro miverina aveo. Manambaran'i Jesosy. Any amin'ireny faritra maizina, ary amin'ireny tsisy an'i Jesosy. Tena andehana an'i Jesosy. Andehan'i Jesosy. Vonona ve ianao? Vavaka. Fenon'ny fanahy. Enoin Jesosy. Inona natao? Aiza no ale. Fa be da be ny mantra milan'i Jesosy. Toerana maro samihafa. Tsy feranao Jesosy. Rehefa miteny Jesosy hoe mandehana. Izy ny tompo mivatsy, izy ny tompo izao rehetra izao, mandeha anao amin'ny anaran'i Jesosy, izy miantoka anao. Lazaiko anao zany. Lazaina amintsika io foana ihany ny vaovao. Volana marsa tsisy fotoana intsony eto. Volana marsa tsisy fotoana eto. Début avril indray vao misy eto. Mino inoko zato isan-jato hitoetra tsara ao amin'i Jesosy ianao. Fa tsy tena anao aizandray re zany no ale zao rehefa raty. Ohatrany tsisy ndray rehefa alolo andeha hiditra riananina ty sy ny sisa. Jesosy enona. Za tsy miteny anao aza makarina, aza manao an'izao, aza manao an'tsy. Malalaka ianao amin'i Jesosy.
malalaka ianao amin' Jesosy. Ianao ny fanamasina. Aiza ny tiany Jesosy ale, aiza ny tiany Jesosy hitoerana, aiza ny tiany Jesosy ho ataoko, inona ny tiany Jesosy ho ataoko. Fa ianao ny fanamasina. Fa za mino fa rehefa miraikitra amin'ilay tena voaloboka ianao, na amin'ny Maorisy ianao, na amin'ny Fianaratsoa ianao, na any France ianao, na any Kadalalana ianao, na any Akady fotsy ianao, na aiza ny misy ianao, miraikitra amin'ilay tena voaloboka ianao, mamobe ianao miaraka amin'ny Jesosy. Raha sitrapon'ny tompo raha mbola mangetaheta ianao dia amin'ny 4 avril moa zany, amin'ny 2 avril indray vao misy fotoana eto. Raha sitrapon'ny tompo any amin'ny volana mai juin any any koa mety mbola alana koa fotoana eto, fa ao Antananarivo misy fitoriana zay ho atao. Dia tenenantsika ihany indray ny toerana ao anatin'izay fotoana izay, volana mai sy ny jiona. Fa io lazain'i Jesosy hoe mandeha any nareo fa aza mipetraka. Torio ny filazantsara, mandeha tsika. Fa Jesosy tsy nijanona tao an-danitra. Tsay, farakaiza Jesosy nidina. Dia avy eo Jesosy mitety vohitra sy tanàna sy ny toerana rehetrarehetra. Tsika koa tsy mijanona, fa tsika mandeha dia mitety vohitra sy tanàna amin'ny anaran'i Jesosy. Raha vonona ianao, mangetaheta ianao, manoso ianao, mbola afaka mifandray tsika, mbola afaka mifampizary tsika, mbola afaka mihamandroso tsika miaraka amin'i Jesosy. Haleloia! Andeha ambaratsika hatrany am-parany tany, fa velona Jesosy.